sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Anongilan'ny sofina oro tompoka valio, Andriamanitro vonjeo ty mpanomponao matoky anao. Iantrao aoro tompo fa miantso anao tontolo andro. Salamo fa 5:20. Isoragna mandrakariva tsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka an'ity fandaharagna toriteny sy fampianaragna iaragna amin'ny archevêque Ray Amandreny eto amin'ny onjam-peo mamitsika ity. Ary magnano mbala tsara finaritra korialy atsika jiaby. Miarabantsika tratranty alady 20 tsotra mandavantaogno agnatin'ny taogno a zay agnamezan'ny eglizy atsika loha hevitry dia ny hoe i Kristy no iorenan'ny fiainantsika sy ny fahefan'ny eglizy. Ndao ary oregnatsika ny tenin'Andriamanitra telo arosin'ny eglizy ho antsika amin'ity herignandro ity arahy ny fampianaragna sy toritenina archevêque Ray Amandreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Boky izay ampaminany izao nolazainy tombo antsobina lehibeny ao andapa. Horoahiko hiala eo amin'ny fitoeranao ianao, haonga ny tompo amin'ny raharahanao ianao, ary izao no hitranga amin'izany andro izany. Hiantso ny mpanompoko aho dia Eliasima zanaky Helekiasa, ka hampiankanjoiko azy ny akanjo vitanao, hampanaoviko azy ny samboadinao, hapetrako eo ampelantanany ny fahefanao, dia ho tonga ray izy amin'ny mponina ao Jerusalema sy amin'ny taranaky Joda. Hapetrako eo antsorony ny fanalahidiny tranon'i Davida, ka hamoha izy tsisy handrindrina izy tsisy hamoha. Hatsatoky toy ny fantsika amin'ny toerana mafy izy, ka hanjary sezamboninahitra ho an'ny ankonandrainy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra.
Taratasy masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Roma. Ry kristiana havana, endre lalina tsy manampaharitana ny fahendrena amampahaizan'Andriamanitra. Tsy azo fantarina ny fitsarany, ary tsy takatry ny saina ny lalany. Fa iza moa no nahalala izay hevitry ny tompo, ary zovo no mpanolotsaina azy? Sa iza no nanome azy aloha mba hahazoany valin'izany? Avy aminy sinoho izy ary ho azy ny zavatra rehetra. Eny, iza ne no homem-boninahitra mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Hallelujah, 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 hallelujah. Evanjely masina ny soratan'ny Masinda Matio ao amin'ny toko fa 9:10. Tamin'izay andra zegny no nitonga tagny amin'ny faritany atao hoe Sezaren'i Filipo Jesoa, dia nagnotany ny mpianany hoe ataon'olo iza moa ny zanak'olo? Aroa ireo taminy. Ny sasany magnano hoe Joany Batista, ny sasany Eli, ary ny sasany Jeremia na ny anankiray amin'ny mpaminagny. Dia hoy Jesoa taminy, fa ianareo kosa ataonareo iza moa? Namaly Simon Pierre ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona zanaky Joany, fa tsy nofa mandra no nagnambara zany taminao, fa niraiko zay agny an-danitra. Ary zaho milaza aminao fa ianao ny Pierre vatolampy, ary eo ambonin'izany vatolampy zany no agnoregnako ny egliziko, ary ny vavadiny afobe tsy haresy azy. Omeko anao ny fangalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka izay rehetra ofezinao eto an-tany dia ovafeo koa agny an-danitra, ary izay rehetra ovahanao eto an-tany dia ovavaha koa agny an-danitra. Ary tamin'izay dia norarany ny mpianany tsy ilaza amin'ny olona, fa izy no i Kristy. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristiana ava malala, tsy misatra koa isika mifankahery eo ampetrehana nyty korontana virus ty. Araky ny averimberitsika sy Jesoa sy Andriamanitra velively no matory fa mila foazana ny finoansika hoy ny afatra ny Papa. Ary zay no nanentana sika nanao ny asivininandro, ary dia ny farana tamin'ny fankalazana ny napakarina any Masin'ny Maria any an-danitra. Mampibaribary fa io no miandry antsika, zany hoe ny fandresena tanteraka ao amin'ny fiadanan'Andriamanitra. Ary manana mpivavaka koa isika, satria tamin'ny zoma teo dia niarana kalaza an'ny fetiny victoire Rasomanarivo sika, modely ho antsika sady mpivavaka ho antsika, miaraka amin'ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy amin'izao andro sarotra izao. Izao indrindra ry kristiana hava malala, ny vanim-potoana tsy maintsy andaliana sika bebe kokoa ny finoansika, ka anova sika ezaka mafy de mafy ameno ny tsazoa faharoa araky ny afatry ny Papa aoka ho foazina ny finoansika. Raha ny marina tokoa dia mamarana ny fanjava ho an'ny pretra sika moa sacerdotaly, ka nankalazana ny Eukaristia fanamasinana ary mampiditra sika amin'ny fankalazana ny jobily fahazato taona ny FET sy ny fankalazana ny kongresa eukaristika nefa indrisy sy tanteraka izany no ny korontana apetraka nyty coronavirus ty, ny izy tena korontana virus tokoa izy.
azadino anefa ry kristianina havana fa manentana asika ny teny faneva zay niarahsika no alalinina nandritra an'izay taona zay fandaliana mpinoana ho isika ary io no mbola naverimberisika teo ka oka ampisahivina amitsika ny teny faneva ny teny tonga nofo, nofo tonga mofo, mofo tonga haina zaraina mba hoe ve missionnaire vita batemy ka iraina zary tabernakla. Indrisy no ity korontana virus ty de mikorontana ziaby ny programa olo-pinoana nefa isika entany fanantenana maropotitra ary feno fitiavana ka matoky sika fa tsy misy sy ain'Andriamanitra tao arak'izany no fotoana no santeraka fa ho hita zay anatanterany sika azy miaraka amin'Andriamanitra. Ny demony sy ny firongony de korontana mandrakariva nefa sy ny demony noviana no anana farateny fa Jesoa lay tenin'Andriamanitra zay nahary zao rehetra zao izy no alfa sy omega ary Masiny Maria zay nankalazaisika tamin'ny 12 aogositra teo napakarina vatana sy fanahy any an-danitra ary omaly sika nankalaza azy mpanjaka vavy dia mampibaribary fa i Masiny Maria lay vaovao no tondratsika amin'ny fandresena araky ny boky Apokalypsa nivakisika tamin'ny fankalazana ny 15 août araky ny fampianaran'ny Papa Jean Paul faharoa zay hoe sy maintsy raha misy ny fandresena dia andalo ao amin'ny Masiny Maria zay ary i Masiny Maria mpanjaka vavy ny lanitra nankalazaisika tamin'ny 12 sabosy omaly zay sabosy fanazana ny Masiny Maria ary tamin'ny zoma ho isika teo na tsy aro manokana any olo sambatra Victoire Rasomanarivo isika sy avelan'Andriamanitra ho irery isika zany ary miaradalana amintsika tokoa Andriamanitra sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika fa Andriamanitra miaraka amintsika no amafisika izany taorinan'ny Pentekote fa no niasa ny fanahy masina de isika indrindra no Kristy mpiarabelona amin'olona amin'izao fotoana izao ary alalintsika amin'izao mandavataona izao zay toetra asongadin'ny fampianarana eglizy ka tonga sika tokoa hoe ho Kristy mpiarabelona amin'olona ho ve missionnaire amin'izao alahady faraka amin'ny 20 mandavataona zao ary dia sain'ny eglizy andinika ny fahefana eo anivon'ny eglizy sika inona tokoa moa ny tena dikan'ny fahefana besaka ny fanontaniana ateraka zany ary indrindra amin'izao andro izao dia miazakazaka ny maro mikasika an'izany fahefana zany ary tadirobaka an'izao sy zao ka ilaina tokoa ny mandinika azy araky ny fampianaran'ny eglizy io resaka fahefana sy ady seza io no matetika tokoa mahatonga ny korontana ary anisan'izany ty korontana virus ty ary manamafy azy raha teo ka aokary andinika sara sika araky ny fampianarana ao amin'ny evanjely zay vondrenesika teo mazava fa sy araky ny lojikan'izao tontolo zao no andinina an'izay fahefana izay fa raha araky ny lojikan'izao tontolo zao dia fantatra sika fa mifototra amin'ny fitiavatena sy ny fanilikiliana ary ny fanapitehana ny hafa ny izay fahefana izay ary fahefana mamoritra ny vokatra n'izay ary herisetra sy no vokatrany ary de fanapitehana de hitasika amin'izao korontana iainasika izao raha amin'ny Kristy kosa nefa izay fahefana izay ny loharano sy fototra ny fahefana i Kristy no loharano satria izy nahary an'izao rehetra zao ary Kristy no fototra ny fahefana rehetra ao aminy sy miaraka aminy ary amin'ny alalany no mampisy ny fahefana rehetra eto tany araky ny valiteniny nataon'ny Kristy nataon'ny Jesoa tamin'ny Pilaty izy tokoa no naharina an'izao rehetra izao araky ny voalaza sika teo ary ny fahefan'ny Kristy no sy mainsy ho taratra ho filamatra ho fenitra ho an'izay mieritreritra an'izany fahefana izany ary indrindra ny fahefana eo anivon'ny eglizy ao ko sapatsika
ary oka ho folakevitra isika araky ny nampianarisika tamin'ny fetiny masinday Jean-Marie Vianney fa miankina amin'ny conviction ny zavatra rehetra ary zay ny aplamina ny zay rehetra mikorontana ka raha fantatra sika mazava inona ny atao hoe fahefana eo amin'ny eglizy dia antraterindreo vakiteny amin'izao alahady izao fa ny fahefana ao amin'ny eglizy ary Kristy io isika teo ny filamatra izy no torolalana ao asika dia fanompoana izany no mahatonga ny anaran'ny Papa Ray Masina serviteur de serviteur mpanompo ny mpanompo ary io fanompoana io no fahefana lazain'i Jesosy ao amin'ny evanjely fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra noho izany sy fahefana entina mamoritra na fahefana entina manjakazaka kanovana herisetra anilikilina ny hafa nanapotena ny madinika ny fahefana zay nomen'Andriamanitra sika olombelona raha nahary an'izao tontolo zao izy hitasika ao amin'ny Genèse fa fanomezan'Andriamanitra anisan'ny fanomezana nomen'Andriamanitra io ka noho izany sara mandinika n'izay fahefana nomena sika izay sika zay fanomezana nomena sika zay fa io ndray noentisika mifanapotika satria manaiky oentiny ny hevitry ny zao tontolo zao sika manaiky oentiny ny logika ny zao tontolo zao zay ny demony no mibaiko azy hoy Kristy mila mahalala an' Jesosy zany sika fa afaka ananareo toetra voalaza ireo raha ao amin'ny Kristy raha indrindra mifanozo am' Jesosy ka raha mifanozo am' Jesosy sika araky ny averimberisika matetika de miova isika ary mahalala ny sitrak'Andriamanitra ary zay sitraka azafady ary zay sitrak'Andriamanitra izay no entisika eo amin'ny fiainasika mila fiovam-penitra mahery vaika izay vokatry ny conviction ao amintsika ao ka sy araky ny hevitry zao tontolo zao zany no mitondra sika ahay amaly ny fanontaniana napetraky Jesosy tamin'ny mpianatra ka apetrany amintsika ahaizasika mamaly an'ilay fanomezana maimaim-pona nomen'Andriamanitra sika raha nahary asika izy apetrany amintsika niany ary io fanontaniana io ataony olona ho iza moa ny zanak'olona zany hoe izy ny manam-pahefana ny zavatra rehetra novaka isika tamin'ny fankalazana ny fetiny masinday Pera sy Paoly ity evanjely niany ity alahady 22 mandavataona manontany ansika indray ary Jesosy niany ity iza marina izy ho ansika namaly Pera ny solotenareo mpianatra sy ny solotenantsika olo raika ziaby azo lazaina fa tena fekepinona no nataony Piera ary ataosika menakavy ihany koa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra mampiova zavatra maro izay satria ny logika ny Kristy zany no manomboka eo no logika mitondra ny fiainansika ka ny fototra n'izay logika zay dia ny fanompona sy ny fahafoizana sy misy takalo ka izay indrindra ry kristianina havana sy fifandraisana fahavalo isony ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny manodidina azy manomboka izao fandrindra amin'ny zavaboary rana ny arian'Andriamanitra ho anjakaisika olombelona io zavaboary io sy fanjakazakana zany no nametran'Andriamanitra sika ao amin'ny sahany Edena fa ikolokolo ka noho izany aoka isika ibebaka amin'izao andro izao fefa lasa lavitra ny fanapotesika ny zavaboary ary vokatry n'izay fanapotesika ny zavaboary izay satria sy manjaka sony ny famindrapon'Andriamanitra dia hitasika koa eo amin'ny fifandraisasika samysika fa zary herisetra sy fanapotehana sy fanilikilina lainga sy fitapitaka no manjaka eo amin'ny fiainansika fisarambela sy matetika ny fiainansika sara ihany koa nefa ny manipoka fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ilay finoana ka mahatonga sika
ahay aprindra sy ampilamina ny zava-drehetra ka aoka hitalaosika isan'andro io finoana io zay mila foazina ho isika ary io finoana fanomezan'Andriamanitra io sy resaka akandrina sy resaka firehekevitra fa olona velona i Jesoa nitsangana tamin'ny maty ka eo anivosika miara-dalana amintsika velona amintsika nandresy ny fahafatesana zanak'Andriamanitra ka izay indrindra matoky isika fa raha miaraka aminy dia andesy satria izy nametraka ny Piera nametraka ny dimbin'ny Piera eo ambony vatolampy ary dia izay ihany koa ny fitokisasika amin'izao fotoan-sarotra izao hoy i Jesoa tamin'ny Piera sambatra ianao ry Simona zanaky Zoany fa sy nofa mandra no nambara zany taminao fa ny raiko zay any an-danitra ka izay indrindra fanomezan'Andriamanitra ho isika ny finoana ary sambatra araky ny voalazan'i Jesoa tamin'ny Toma sambatra ianao ry Toma nahita fa mino sambatra kokoa zay sy nahita ka mino ka noho izany aoka amafisika bebe koa ny fandaliana-pinoanasika ary amafisika ny finoansika ka tonga sika eo ve missionnaire eo amin'ny mpiarabelona amintsika maro no azo lazaina mikasika an'io evanjely androany io fa izay aloha no zaraina amintsika amin'izao alahady izao ary milaza aminao aho i Jesoa fa ianao no Piera vatolampy vato ka azosika tokisana tokoa ny eglizy ary sy nanadiso fanantenana teo amin'ny tantara ny eglizy fa ny eglizy mandrakariva no nanavitra ny taranak'olombelona hatra nanomboan'ny tantara ka satria vato tokoa ny eglizy ka matoky isika fa miorina eo amin'ny vato izay finoansika izay eo ambonin'izay vatolampy izay no anorenako ny egliziko i Kristy ka ny vavahady ny afobe sy aresy azy ka izay indrindra ry kristianina havana sy ty coronavirus sy ty korontana virus ty no andresy fa ny famindrapon'Andriamanitra napotika azy ary raha manambara an'io i Jesoa sy hoe ny eglizy trano fosiny no ambarany fa ny eglizy olona zay nahoriny isika olo raika ao aminy ka isika eo ve eglizy olona velona no vato fezoro napetrak'Andriamanitra hitondra an'izay etaetan'olombelona izay vavaky ny olombelona miatrika an'izao zavatra sarotra zao ho indrindra mako i Kristy milaza izany omeko anao ry Piera ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra ka izay rehetra ho fezinao etỳ tany dia voafeko any an-danitra ary izay rehetra voahanao etỳ tany dia voavako any an-danitra ny fiainansika andavanandro no lazain'i Jesoa eto io ny fototra sady mifototra sy mivahatra amin'ny finoana izany hoe ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro raha vitasika tokoa ny mandalina ny finoansika ary manamafy izany finoansika izany dia orina tsara ny eglizisika ary miorina eo ambony vatolampy ka sisy anozongozona azy ary dia andresy an'ity korontana virus ity isika izany koa ny tiany vaky teny faharoa vondrenesika androany ampianariny sika mba hahafahasika miroso lalindalina koa hatrany amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika ry Jesoa tompo engane zahay sy omenatra ny finoanay ary anome asina mandrakariva izay finoana izay mba ahatonga anay anamasina ny fiainanay io lay voalazanay ry Jesoa hoe andray atanana amin'ny alalan'ny asim-pinoana manamasina ny finoana mba ho amasiny ny finoana ka izay indrindra engane zahay nampianarinao androany ary nahita ny fekepenoana ny Piera mba hasiaro mandrakariva izay finoana izay ary vavaka manokana izay amin'izao andro sarotra izao ho an'ny papa dimbin'ny Piera
ka ingany ny fanainao masina ka ery azy mandrakariva afany mitarika anay amin'ny lala mahisy makany aminao. Ry Jesosy tompo, ingany ny fanay masina anampy ireo mpitondra ny eglizinao ankehitriny mba afan'izy ireo hitaridalana anay atrany OEOV missionnaire tabernakla velona anorina ETA ka ho taranaka mpanorina ka i Masiny Maria zay nampakarina amboninahitra any an-danitra. Izy ny mpanjaka vaviny zao rehetra izao ny ivavako anay ka tonga anay ho tena zanakao tokoa amin'ny fiainanay manontolo ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro any izahay aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul,